Miarahaba ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina, ny ankohonany ihany koa ary ny mpiara-miasa rehetra sy ny vahoaka malagasy. Miarahaba izahay satria taona vaovao ity ary indrindra mbola mamerina ihany koa ny ataoko hoe tsodrano izay efa natolotra azy mialohan'ny nandraisany ity fotoana hitantanany Madagasikara ity indray. Eto izahay dia manamafy hatrany fa manana izy ray aman-dreny, manana izy zanaka ihany koa malagasy izay miara-mitantana aminy, miara-manohana azy amin'ny fenitra lehibe izay atao hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso izay napetraka izay.